Taorian'ny fanentanana nataon'ny avy ao amin'ny tafika ny anaterana ireo basy tsy ara-dalàna teny anivon'ny fiarahamonina dia niroso tamin'ny fanapotehana ireo basy 377 angina izy ireo. Notanterahina teny amin'ny tombony kapisady Soanierana androany zoma fanapotehana io. Tonga nanatrika io fotoana io ny solotenan'ny vondrona afrikana, ny ministra ny fiarovam-pirenena ny général Richard Côte sy ny lehiben'ny etamajoro ny tafika ny général Jean-Claude Rabenavoarvelo ary ny mpikambana vitsivitsy avy ao amin'ny gouvernemanta. Efa nisy hetsika fanangonana narahina fanapotehana basy tahaka izao tamin'ny taona 2024 ary basy mahery nopotehina tamin'izany. Afaka roa herinandro sisa dia gadona ny datin'ny fihaonana roa amin'ny elefanta ivoiriana. Tafiditra ao anatin'ny lalao fifanintsanana idina ho tompona nakany Afrika 2024 na ny CAN 2022. Na dia eo aza ny fangatahana fédération malagasy ny baolina kitra, ny fanemorana ireo lalao any amin'ny confédération africaine ny baolina kitra dia miroso ny fanomanana ny fihaonana izay atao ny Tomasina ny 17 Novambra araka ny tatra nataon'ny FMF. Eo ampiandrasana izay mety ho vahaolana sosikevitra avy any amin'ny CAF dia nisy ny fidinana ny vohitra betsy misaraka nataon'ny komite iraisan'ny fédération sy ministère tanora sy ny fanatanjahantena izay manomana ireo lalao ireo amin'ireo tompona andraikitra ny toerana, ny gouverneur, ny préfet ary ny bentanàna. Nangataka moa ny mpanazatra sy ny FMF ny hanemorana ireo fihaonana amin'ny ivoiriana ireo noho ny mety tsy ho fahafahan'ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra any Frantsa hivoaka io firenena io taorian'ny fanapahan-kevitry ny mpitondra any toerana niverina ny iboka. Araka ny tetoandro izay napetraky ny Vaomiera mahaleotena misahana fifidianana CENI dia natao androany zoma teny amin'ny foben'ny CENI alarobiny ny fisarihana ny nomeraon'ny kandida anaty biletà tokana. Ho Notanterahina dia ny lisitra natolotry ny antoko malagasy miaramiainga no mitondra ny laharana voalohany ao anatin'ny biletà tokana. Ny lisitra isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina, ny lisitra faharoa ary ny lisitra tsy miankina indépendant faly no fahatelo. Misy 7 ireo lisitra mpifaninana tamin'ity fifidianana loholona izay ho tanterahina 12 Desambra ity. 3 ho Notanterahina, Tomasina Ratsiranana, 2 ho an'ny Fianarantsoa sy Toliara ary 1 kosa ho an'ny Mahajanga.